enisaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avandray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ety mpifaliana sy ampirarintsoa ihany koa no iarabananao isa-tokantrano. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona anio dia iara ivavaka isika. Enay tsara indrizan-danitra atolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra saotra anao izay efa mbola nomenao an'izao fotoana izao indray afahanay mandray ny teninao asitraka indrindra ihany koa satria miay anay sy mitantana anay ianao vangataka aminao izay mba hanovo heranay mandrakariva ary koa nomeny tsara indrindra zay avy aminao aoka tompo ianao mihitsy no hitaridarana anay sy hanazava ny teninao araka ny sitraponao aminay aminaran'i Jesosy amen. Raha tena lesona antsika androany dia manao hoe ny fampitandremana farany. Tsy maintsy mitory ny fampitandremana farany ho an'izao tontolo izao iray andalo fitsarana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny fotoana farany eo amin'ny tantarany tany. Fampitandremana farany omen'Andriamanitra an'izao tontolo izao ny afatry ny anjely telo amin'ny Apokalipsy 4:12 mampanantena ny firotsan'ny fanahy masina ny Apokalipsy 4:20 mba hanampy an'izany fampitandremana izany amin'ny fomba tsy mbola nisy to azy ihany koa. Hitory ny filazantsara mandrakizay amin'izao tontolo izao ny fiangonana ka hanandratra n'ilay mpamonjy nombona sy hametraka an'Andriamanitra amin'ny toerana ambony amin'ny mahampamorona mendriky ny ankofana azy. Arotsaka ny fiangonana ny fanahy masina tahaka ny ranonorana fara amin'ny mialohan'ny fijinjana izay nome azy ny fahefana ara-paminaniana ho ety mizara an'ireo porofo ara-baiboly maneho ihany koa fa tsy misy fotoana tokony ariana intsony. Efa hifarana izao ny fitsarana famotom-potorana rehefa hikatona ny varavara-pahasoavana. Rehefa manjary fenitra ekeny be sy ny maro ny fitandremana ny alahady dia ho tonga famantarana manokana ny fahatokian'Andriamanitra amintsika sy ny fahatokiantsika aminy ny sabata. Ao anatin'izany ny hevitra lalin'ny sabata izay manamafy ny faneken'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpino. Hiaratsy hatrany Babilôna kanefa hiahanjahanja ny fahotany sy ireo laingana ambarany amin'ny firotsahan'ny vatravatra amin'ny fanahy masina izay mihoatra noho ny tamin'ny Pentekosta no iantsony vahoakan'Andriamanitra an'ireo mpino marina rehetra mba hivoaka avy eo Babilôna ho any amin'ilay vondrony sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra. Mandritra n'izany fotoana izany ireo mpino marina dia ampazava ny tany amin'ny voninahitran'Andriamanitra hitsorova olombelona amin'ny tany manontolo ny mahafitiavana an'Andriamanitra. Izany ihany koa ny fitondran'ny tenan'izy ireo sy ny fahatokiany ary ny afatra entiny sy ny fiainana feno ny fanahy. Itsakeran'izany dia lentika ao anatin'ny ranomasin'ny famelivilian-tsaina ataon'ny Satana sy ny hevi-diso ary ny famitana izao tontolo izao. Amorona fifoazana sandoka ireo fanahin'ny demonika manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao. Haka ny endrik'ireo olona malala efa nodimandry izy ireo ary hanao famitana maro hafany koa mba hampikambana ny tontolo ara-pivavahana sy ara-politika hanohitra ny vahoaka-sisan'Andriamanitra. Hanohitra ny fampitandremany lanitra ireo very mandra-pahatonga ny fotoana izay tsy hafana manao ninonina intsony
fa hoe n'apokalipsy toko faharoa amby roapolo manao hoe zay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany, ary zay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy. Avy eo dia ikatona ny varavara-pahasoavana. Ambaran'ny faminaninany koa fa ho avy tsy ho ela ireo toe-javatra ireo ny zava-dehibe indrindra ankehitriny anefa dia izao ny fahalalana ny Kristy sy ny fitiavana azy ary ny fizarana azy ary amin'ny hafa. Tsy misy tokony atao lohalaharana noho izany ambonin'ny fiarahana mandeha aminy, ka izany mahatonga antsika mianatra sy mandingana ny ten'Andriamanitra mba tsy hampatory antsika ara-panahy fa ho vonona manjakariva isika na amin'ny fotoana izany na tsy amin'ny fotoana. Dia iriko ho aminao izany ho tonga amin'ny fahamatorana ara-panahy tokoa amin'ny fanarahana an'i Jesosy ka tsy ahozongozonina anie tsika fa hijoro amin'ny fahafenony manjakariva amin'ny finoana. Amen. Riranay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, dia mangataka aminao Tompo mba hoeo aminao manjakariva ary hitondra anay amin'ny fahamarinana hatrany, ka ny fanahinao masina anay ampahery anay sy hanosika anay mba ho amin'ny tsara kokoa hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.